Zay ny amin'iny fanandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny faefatra amby roapolo ny volana Melasa teo no nanondrony ny parlementaira sy ny mpivarotr'omby ao ambadiky ny alatr'omby miisa 700 izay nitranga tao Betsimpolitra ny ben'ny tanàna Nakavandra. Manohitra io fanambarana io ny fikambanana teraka Kavandra ary ihany koa ny mpitambola eo anivon'izay commune izay. Nakasika ny omby very avy any amin'ny district Natsalova. Ny lazaina fa nisy omby-barotra 700 very avy any amin'ny district Natsalova. Io omby io zany dia tiana manamarika fa tao amin'ny elanelan'ny commune Tsiandro sy commune Betsimpolitra no nahaverezan'ny omby io. Rehefa very le omby dia lasa ny Anatsimo. Ny Anatsimo dia rehefa ny Anatsimo le omby niditra any amin'ny commune Itonty. Ndresaka nyvotsina nefa tao dia hoe very le omby dia ao Akavandra zany le omby ka zay ny hoe ao Akavandra ny omby nitondrana ifanazavana eto tsy marina tompoko ny filazana fa ao Akavandra io omby omby-barotra Natsalova very io fa dia nivoaka nakany amin'ny commune Itondy ny fahaverezan'le dian'omby ary marina eto koa fa tsy nisy fanarahan-dia nataon'le tompon'omby sy ny mpitandro filaminana avy any Natsalova tamin'ny fotoana nahaverezan'ny omby. Mandeha mako ndresaka fa hoe ny ben'ny tanàna sy ny délégué mpanjakana sy ny officier des coordinateurs zay medidiny gendarme any amin'ny tapany avaratry ny district Mendrivazo no ndray tsokombakomba tamin'ny dahalo nandroba andreo omby reo. Tiana tompo milaza eto fa olon-dehibe reo no mifehin'ny tanàna ao tsy marina fa ohatrany hoe fanosorapotaka andreo olona reo fotsiny filazana fa izy ireo no tompon'antoka tamin'ny fahaverezan'ny omby ary ao Akavandra le omby very tsy marina zany. Mikasika an'ireo olona reo manokana tiako tsindrina eto fa zany OFCO le officier des coordinateurs zany io zany anisan'ny angadina ananana sy vinahitana ny fandriampahalemana any amin'iny faritra Akavandra iny